mba apetrao amin'ny fonao hoe mitananao avanana mba apetrao amin'ny fonao dia ndaontsika mba hiresaka amin'ny fotsika ary antso ny herin'ny fanahy masina androany hiteny hoe fanahy masina ny foko androany diovy tory ny fanahy ny alahelo ny ranomaso zay mibana zay manjaka ny ratra zay mibana zay manjaka ato anatin'ny foko ny avinavina zay mibana manapaka manjaka anatin'ny foko ny fialonana manjaka mibana anatin'ny foko esoro fongoro ato anatiko fanahy masina aka ny foko androany hitempo hiara hitempo aminao Jesosy aminao ray io ahitanao ny foko androany satria araka ny teninao sambatra ny madio am-po fa zay ihany ny lakle ahitavana anao dia zany mahatonga ny foko androany osorako ho amasiniko mba ho alitara ny fiderananao mba ho alitara ny fiderananao androany ny foko hitoeranao anjakanao tsy ho isy vesatra trony ato anatin'ny foko ry foko mare ananao amin'izao fotoana izao sitrana maivana aka ho feno fifaliana aka ho feno tsikitsiky ho feno aravona anadino hoe lasa rehetrarehetra anadino hoe ratra rehetrarehetra sy manjaka amintso ny fanahy ny alahelo amin'izao fotoana izao te ahitan'ilay rekoa te ahitan'i Jesosy anjakao a Jesosy manapa ato anatiko ianao aofaofambatra ataonao dia teneny hoe Jesosy te ahitanao mba tenenao amin'i Jesosy dia te ahitanao Jesosy te areanao Jesosy ahitany voronahitra androany mba miresa amin'i Jesosy lipa ny voronao amin'izao fotoana maivana ny fonao miresa amin'i Jesosy zay ao anaty fonao amin'izay enganenao tsy hitaraina tsony akanao tsy hitaraina tsony foka ny aovalim-ponao ny etaetam-ponao mba teneninao amin'i Jesosy androany tikanao ho libra akanao ho libra amin'izao fotoana izao hiresaka amin'ilay nahary atsika hiresaka amin'ilay mpanjaka be voninahitra ilay tompony tompo ny andriamanitra rehetrarehetra zay mamaky ny fo sahako miteny hoe raha hafa ny zavatra tenenin'ny vavanao nefa tsy ao anaty fonao dia tsisy dikan'izany foka ny fonao hiresaka androany aka ny fonao hiresaka androany mba hifanaraka zavatra lazainy fonao sy ny vavanao tena hoe zavatra ao anaty fonao tena hoe vavanatinao laninao mitsy ny miteny fanahy masina tario zay androany ray io anao sy ny anjelinao anatanteraka ny sitraponao amin'izao ora zao amin'izao sekondra zao zay sitraponao aoko tanteraka amin'izao fotoana zao zay mety aminao aoko tanteraka amin'izao fotoana zao zay tanteraka amin'izao fotoana zao zay tsara rehetrarehetra no manao anay androany aka ho tanteraka amin'izao fotoana zao zay portion zay fitombona rehetra zay fanasitanana zay fahombiazana zay fahendrena aka ho tanteraka amin'izao fotoana zao aka zay hisitraka ny fahalebiazanao ahita ny voninahitra higoka ny amamy ny atsaranao zay androany tato Jesosy aka lanitra sy ny tany samy anome voninahitra miaraka aminay ary zay mitsy mampiresinay eto androany zay voarinao rehetrarehetra idera ankalaza anome voninahitranao
ary misandrata eto anivonay tsirairay avy eny amin'ny toerana misy anay tsirairay avy ny fonay efa niliberenay itoeranao anjakanao anjakao tantera midina fanay masto midina rainay tsara indrindro midina Jesosy malalo anjakao ao anatinay tomboera ao anatinay mandray anao zahay tonga soa Jesosy tonga soa fanay masto tonga soa rainay tsara indrindro omene sehatra misimisy ao anatinay ianao walaya makoraba yamashebrado mikorina anatinay amin'izao fotoana izao le rano velona mandrakitra manadio manova manomboka manafy elanay masinao zahay rainay tsara indrindro tsy te olona loka ny vavanao zay hoe tsy fantatro na tsy tiky na hoe miala hamiko fa te olona nkasitranao te olona hoaraky ny fonao zahay rehefa miantso dia mamaly anao rehefa miantso dia miaina anao rehefa miteny zay rehefa mivavaka dia miaina anao ary rehefa mino zahay dia hiasa anao tsy te anao kompiko le vavaky zahay Jesosy tsy te anao kompiko le fitobavaky zahay Jesosy satria anao dia manomana zavatra tsara isaky ny fotoana ionananao zay faneketiky Parece um cara que não
Maresy ny tanan'izay eo akaikinao na zazakely na olon-dehibe dia mba tenena izy hoe tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy ho enao. Le pure mihitsy hoe le tsisy fiatsara-belatsy averendray tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy. Raha mbola afaka miteny zany amin'olon-kafa ho enao hoe tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy enao hoe tiako amin'ny fitiavan'i Kristy ho enao. Za hoe te hiaraka hivavaka an-kafanina miaraka aminao. Tiako hoe enao alesino miamiko hoe teneno hoe tiako enao alesino miamiko hoe. Za hoe faly raha tsy vesatra anao hoe za hoe faly raha tsy vesatra anao. Tiako enao aleso hoe amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Afaka mitehan-tanana ho an'i Jesosy ve tsika? Afaka miorakoraka ho amin'ny Fandriamanitra ve tsika? Afaka mino ve fa ianao dia olona afaka? Afaka mino ve ianao fa ianao dia olona tisy Jesosy? Halleluja! Halleluja! Oka ny fotsika androany adio ary za mino hoe madio ny fonao. Tsy misy sitraka avy amin'ny Jesosy eto androany na ohatra ka hoe ny fonao mbola lololono. Androantsika tiako ho alaizy satria Jesosy tianao zavatra tsara reny sofy, tianao zavatra tsara hitany masontsika. Tsy hoe rehefa misy olona mangovingovotra dia osintsika hoe efa eo Jesosy. Olona tianao mihoatra an'izany izy. Izy atao le olona te hitombo refy. Miankina amin'ny etaetanao zany etaetanao. Raha osinao hoe za mila mangovotra fotsiny dia efa ampy dia zay za. Fa za androany te hitarika anao hoe te ahita an'i Jesosy sy ny fitiavana. Te hamihana anao Jesosy androany. Te hanao kalay anao Jesosy androany. Ary izy androany ninona entà na inona lahelo anatinao dia izy te hamihana anao. Halleluja. Za te hampahiranao hoe tegna tian'i Jesosy tsika tonga eto. Tegna tiana. Faly Jesosy. Tegna faly. Tao tsika nandratra azy. Misy olona ty hanome voninahitra azy ve amin'izao fotoana izao? Misy olona ty hanome voninahitra azy ve? Asandrato arizy amin'izao fotoana izao hoe Jesosy ô, aoka ianao hisanatra amin'ny fiainana, misandrato ianao amin'izao fotoana izao. Amin'ny toerana misy aty miondrika manatsa anao, asandratra ny tanako, asandrato izy. Tena Jesosy, me voninahitra izy, asandrato izy, asandrato izy. Mahita olona manandratra ve Jesosy amin'izao fotoana izao? Mahita olona mankalaza azy ve? Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Miangavanao mba hanoana na hihira. Ataontsika hiaraka kanazan'ilay mpajana. Raha sitraka ao dia ny fonao ray manontolo. Raha sitraka ao dia tsara indrindra avy aminao amboa. Mitsara indrindra avy aminao amboa. Andao mbola bentsika trangatrano hoe Hosanna,
resaka piano dia ny fanahy masin'Andriamanitra androany ampitendry ny tanan'izay mitendry piano dia manomboka ho connecté amin'Andriamanitra ny fanantsika ao anaty fiterana ao anaty fiondrena tanteraka raha tsy mahazatra anao ny miondrika tanteraka dia andao hiondrika tanterakatsika andaotsika hiandohalika aza omena sina raha ampandohalika anao aza tezerana raha ampandohalika anao reko reny fanao fa marina loatra masina loatra ilay Andriamanitra tsy magneva hiatsaram-belantsika tsy magneva agnanaovana raha tsy rambona tsy magneva agnanaovana raha tsy magneva anazy asandrato izy ny piano hitondratsika hivezivezy ny fanantsika manomboka hifantokotsika piano fotsiny aza sina instrument ny piano aoka ny fonao sy ny fon'Andriamanitra androany hiara hitempo aoka sainao sy ny sain'Andriamanitra androany iray fijery isenjery izay hitan'Andriamanitra hitanao koa izay ren'Andriamanitra aminao dia renao koa ao anaty fiananao aminy ao anaty fiondrenao ao anaty fanajanao araka ny tenindre hoe avy amintsika hiondrika hiobangalaza ararato zao fotoana araroto zao fotoana izay ahafahantsika manome voninahitra azy mitera sy manamatra ary tsy mitsara vao ny fony masinay vao ny penaka masinay vao ny sokatra ny masinay dia efa nanoloham-bava izay hoe ianao ilay tsara indrindra ary mbola tsy mitsahatra izay rehetrarehetra ny fiangonanao miray fo miray saina manome voninahitra anao amin'ny mampanjaka marina anao amin'ny mampanjaka masina anao ianao ilay avo indrindra ilay avo petraka fa iva fijery izay tsy nieritreretinay mihitsy izay ny fihevitra anao ary tsy mbola nisy hevitra ratsy na tonga loza fa fiadanana foana no masaka ao anatinao tianao iainanay zanakao izany indrindra mahatonga anay miondrika eto anatrehanao manaja anao lay ray masy n'Israely lay mpanjaka avo indrindra lay tompony lay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra lay manapaka ety an-tany ka hatrany an-tany raisy ny voninahitra raisy ny tera mamboninahitra mandrakizay anao ny fanjakana anao ny hery anao ny voninahitra anao Yeshua marokalako rayamaseke anao voninahitra anao ny fanjakana anao ny hery Yeshua hamosaka loka liriba manesekete brosakalaya okokolomakalaya masekete majesté larikikibashokalaka manushakalaya makaleke majesté makakakaloya seke umashakalaya rabaya mashokalaya egele masho ligababamoseke basho la yoruba shakataya makolaya mashokalaya makiri basho mifuano letaneta yariterwe anon fazaka anon ye anon funaja manaksai okalaya masholaya libashokoloma seke yeah.
Manaja anao zay Papa Yahweh. Manaja anao zay Ray. Lehibe indrindra, marina indrindra, masina indrindra. Zahay ty tsy afaka mandrefy ny famasinanao, ny falebiazanao, ny famarinanao. Mandenga zay ny miteny karanjao ny asa vitanao. Tsy ampy zany io masinao. Mashoro kalayama iriba koraba yala yashe tilibambo. Ny fahatsarana ty anao. Zao zay hitany masinao jiabijiaby anatin'ity fiangonana ty dia asa tananao mamehina fiderana, miankoka aminao, manandratra anao, manome voninahitra anao. Maloma ba yabasa iza mo zahay Jesosy, izao mo zahay. Zay ny tsy mavita amin'ny adoré anao anatin'ny 24 heures akory. Enao fa manana anjery ny adoré anao, tsy tapaka fa zay mba mianatra misisika eto an-tongotrao. Amakalia sharika nema miandro lahady zay vao miadoré anao. Amakalia koraya yasege nema ya efa voatay zay vao miadoré anao. Amasake iza mo zahay hitako, iza mo zay manemasino. Mianatra zay, misisiky zay, miazakazaka zahay. Manatona anao amin'ny mazanaka, amin'ny mavoarinao asan-tananao dia miondrika. Halleluja, misaotra Ray, misaotra Tata, misaotra fanemasina. Antsika mba hitiatanao an Jesosy. Raisitsika ny fandarina manaraka. Ndao tsika mbola hitiatanana hatranatrany. Alléluia. Mazatoerana amin'ny anaran'i Jesosy. Tena misaotra ny rahalahy manina amin'ny fiankofana iny fa tena hoe natsapa misy aho fa tao anatin'ny fanatrena ny amanitra tanteraka tao anatin'ny fiankofana. Amen. Ao anatin'izany mba lasa ranabary dia iomana amin'ny alalan'ny fanatitra zasy ianao. Misy tenin'Andriamanitra milaza hoe ny fanomezan'ny olona hony mampalalaka ny alihany, ary tsara no manome ny mandray. Androany raha tonga etsika dia mahafinaritra ny fanomezana omenao ny olona zay mandray. Androany dia hiara-nandraka an'izay fanatitra zay zasanao raha voahomana ny fanatitra zay atolotra ho an'Andriamanitra ny tena vaty. Hotsofatsika rano zay fanatitra zay asan-dato ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manatona anao indray zay zanakao mitondra ny reto fanatitra reto eto anatrianao. Teninao milaza hoe aza misehoseho foana raha tsy mitondra fanatitra, ka tonga eto izay mitondra reto tsongotsongony zay tahina taminay hoentinay aterina eto anatrianao androany. Tompo, ao ko tahaka ny ditikazo manitra eo anatrianao zao fanatitra zao mba ho anisany anavanao ilay tsirairay avy zay tonga amin'ny toerana ty. Ankasitra azy zao fanatitra zao tompo, voninahitra ny anaranao reny ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka ny mahazatra moa dia avy any aoriana ny maroso aloha, efa fantatsika foana fa lengeza fanatitra malalaka sy fanatitra fanohanana asan'Andriamanitra. Fa ny kely kosa dia ampahafolo-karena. Rehefa vita zay fanatitra zay dia hiditra fisariana zasy ianao fa miomana fotsiny ao anatin'izay fisariana zay. Metsika ny alahy manaritora zay ira ao anatin'izay fanatitra. Atao ataontsika mpitsanganana sady tehirizy ihany ny fifantohanao mba ahafahanao tena mbola tafafantoka ao anaty toro-teny. Sara, Sara
adoration dia hitarika saintsika rehetra mba hifantoka. Alleluia. Ndao mba hifantoka foantsika na manao raky tsara mba te hiala amin'ilay fahazarana rehefa mandeha mivavaka. Ndao mba hifantoka foantsika, hifantoka foantsika mba tena hita ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao anatin'ity fanompoantsika ty. Mila manova fomba fivavaka ianao ilay fahazarana. Alléluia. Asa toerana ary amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra ao anatin'ny fisariana zasinao efa mandroso dia mandroso ny lera.
Matua za velungo Ekufa panjesi Toga bonitani Sisi masakanga Ore ulo Dawiana Tiana Sha Ampia Kacha Ni finu wanga Jesi n'est possible Yarami fali Yarami ravu Ansike Yarama Jesi Isike Yarama Jesi wasawe Samba sarutro Azambo mangeki Mila miduru mila michaka Samba sidinge Ansika mila miyanacha Iyanasha Zika diabe Mapia safi wange Jesi n'est possible Yarami fali Yarami ravu Ansike Yarama Jesi Isike Yarama Jesi wasawe Ansika miwacha ni pandesi Efa pandesi anovulangi ni baibulinge Majesi, 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 Majesi Nateraka andesha tamize anawe Amuzoti futwang anawe Impossible ave Silanga zinawe Rajab zalahe Aina tawe Zakadjab manafo Possible am nowe Vous êtes vainqueur Plus que vainqueur Vous êtes meilleur Manota nous bandez Jesi n'est possible Yarami fali Yarami ravu Ansike Yarama Jesi Isike Yarama Jesi wasawe Majesi 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 Mankatu Majesi Tenini yawe Majesi 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 Azati munao Ça c'est non, mandri c'est impossible. Zangahare Mila fangampianga ni gasi Tenga mezinye Mila fazavang tirarini Ampiaza bau karaolu diabe Mia saya no fanayo Mia saya no desosyo Zangahari Vundeu Malagasi diabe Umetulu tsai ni zahai Umefayende ni zahai Umefalalana Chiluvini dia naye Umefayende na Anofanekena Taritwa mimarina Baufenu Eliza
Jamani raha mifanese na fusfusaini titamaso sanga hat mahema na taze sisi masatu nga komanzare seminu teni fika sanye mafini yate cimenti mtare cimenti mazake mafini yate cimenti mtare na yinula mte Soranga maventi pe amianete sose. Alléluia. Alléluia. Mba faly ve anao androany tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha mba faly anao dia ho fahofa ohatran'izao ny tananao dia mitenena anao amin'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy hoe fa nentinao eto ndraika zany ihany iona aminao. Misaotra Jesosy hoe fa fantatro fanova tantaram-piainako ndraika anao niany. Misaotra Jesosy hoe fa entinao za satria tianao za iaina amin'ny fanavahanao Andriamanitra. Asan-drato ara nivavaka antsika dia misaoran'Andriamanitra ianao dia mangata zavatra. Mangata amin'ny tompo anao efa tongavako hoe Jesosy niany hoe dia tsy alamaigna za fa ndray zavatra avy aminao. Asan-drato ara nivavaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitra mankasitraka anao izay efa nentinao eto indray izay iaona aminao amin'ity alahady maraina ty. Misaotra raha eo satria fahasoavanao zany tsy noho ny avy aminay na dia kely akory fa avy aminao. Apetraka ny ampelantananao Jesosy ty fotoana androany ty efa teto ianao Jesosy niay anay dia mbola eto foana ianao ndray mbola hiay anay. Ny teninao Jesosy dia apetraka ny ampelantananao mba ho famantarana sy fahagagana Jesosy eo ny teny rehetra izay toriana eto ary aoka Jesosy tsy ho zany ho hita satria za tsy mahay na inona na inona fa fantatro fa anao le mitoetra ato anatiko no hiasa eto ndraika niany manaova fahagagana kasio i fiainan'io rahavavy io kasio i fiainan'io ranadahy io. Hitanao Jesosy ny zavatra mety mampanontany tena anazy, hitanao ny zavatra natongavany andeha hitady anao androany. Valivavaka izy Jesosy mba tsy hitovy ny dirany teto ndray Jesosy ny voany androany fa hitondra fahasoavana izy, hitondra fandresena izy, hitondra fahagagana izy. Teninao zao tiroina Jesosy dia tena aniry alpaky eo amin'ny fiainanay ary avokatra amin'ny fiainanay Jesosy ny teny izay toriana androany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tia tanana mafy tsika ho an'ny tompo afaka mahazo toerana tsika rehetra. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa afaka miaona aminazy ndraika amin'ity alahady mandraigna ty noho ny fahasoavany nefa zany fa tsy noho ny herintsika na ny fahaizantsika na ny fahamasinana nataontsika fa noho ny fahasoavany. Misaotra anao koa na fohy fotoana ho an'Andriamanitra ary miarabanao manokana ny amin'ny fahatongavanao amin'ity toerana ty. Mety teny anao hoe voasambany anao tonga eto androany fa amin'Andriamanitra anao tsy sambany zany fa androany mihitsy le fotoana ataon'Andriamanitra anovana tantaram-piainanao. Amen. Za voaniditra takeo dia za mipetraka akeo dia tonga dia mahita soratra maventy be za aketo hoe victoire hony. Mba hainao aloha dikany victoire zany fandresena dikan'izany karaha mino anao fa andresy anao amin'ny hoady atrehanao io asy vorakoraka mafy ho an'ny tompo. Alleluia. Ty volana nomen'Andriamanitra antsika ty dia volana anavahan'Andriamanitra anao.
zay raha jiaby ataonao amity volagna ty karaha spesial zany fomba satria ataon'Andriamanitra miavaka anao amity volana ty ka ny tenin'Andriamanitra niany zay omeny atsika dia mitondra loha hevitra hoe ny fofona hoentinao no mampiavaka anao. Mba teneny akaikinao, fofona manakory ho endosinao koa io? Tadidio fa ny fofona dia langage spirituel. Verina re ino mampasiaka ny paster aketo isaka mitsagana aketo izy mahalagna angamba izy tsy miteny fofonkelika zany a mahalagna e. Indraiky anao mety efa teny ilehilahy ty hoe tsy mety tofoka amin'ny fofonkelika zany io satria ny fofona manana langage spirituel. Raha jerentsika zao miara-nofo e, rehefa olona raika magnisy ranomagnitra dia magnitra be mihitsy izy, magnitra izy dia na dia tsy hitanao hoe iza le olona magnano ranomagnitra igny a, fa i fofona n'igny mameno chambre raiky dia miteny mihitsy anao ndraikindraiky mba hamagnitra eka rô ranomagnitra n'olona zany e. Aminay koa papa koa fa ndeha hivoaka e, ataoko hoe niala tragno izy mety efa tonga amin'ny ville agny angambany izy a, fa amin'ny chambre anay nivoany akao magnitra fo satria ny fofona amin'ny fotoana anao magnitra, amin'ny fotoana zany anao mitondra fofona tsara, ny olona magnodidina jiaby mahita daholo. Maregny moko zany fa tsy hoe mahita e, maregny. Atsika efa nampianarina fa hoe ny lavaka rehetra mivatatsika dia porte. Dikan'izany orognanao misy lavaka roa aketo. Porte io, porte spirituel. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Jereny raha ohatra misy fofona membo regny tsikany. Ataontsika hoe nisy fatimbalavo tandragno. Fa mitsapepy anao tsy tafapetraka anao raha tsy efa hitanao aiza tany misy fofona membo zany. Satria ny fofona membo a tsy ahafahanao miaigna milamina. Mba fofona hoe olo marina anao koa magnitra izy sa membo. Io zany a ny zavatra ataontsika ty amin'ny ara-nofo ty e, reflet ny fiainantsika amin'ny ara-panahy io. Ke manomboka niany anao egninao ataovy magnitra alokany. Aza magneky mihitsy aloha izy fofona hafahafa zany amin'ny vatanao fa matoa zany anao amin'ny ara-nofo arakaran'io maika ve zany anao amin'ny ara-panahy mba karakory eky. Agnaty tragnonao misy tragnon'olona sasany, miditra agnaty tragnon'olona sasany anao dia karaha maregny fofofofona karaha laoko simba zany, karaha misy fofofofona tsy hainao fagnazavagna zany dia anao nefa miteny amin'izareo misy laoko angandragnonareka da zany. Satria ny fofona rehetrarehetra tadidio raha teneniko ty, ny fofona rehetrarehetra midika zay fa misy présence spirituelle akeo. Teneny mihitsy olo akaikinao manomboky ny any tragnonareo mbo ataovy magnitra hoe jereo Andriamanitra ivavahantsika nefa miteny hoe andria manitra. Le raha tomponao zegny efa magnitra, efa zany mihitsy izy, dia anao magnaraka ananjy koa tokony ho magnitra. Amen. Satria ny fofona rehetrarehetra dia miprésente a monde spirituel. Tsy magaga zany a amina fiainan'olona sasany, tsy miova mihitsy fiainany, tsy fiovagna fiainany satria
na dia ny entourage ny monde iaigna ny isanandro efa misy fofofogna fahafa fogna dia nefa raha ny devoly a tsy hitondra fofogna manitra amin'ny fiainanao zany mihitsy. Mauvaise odeur fogna hoentina devoly zany amin'ny fiainantsikany. Dia samitsika mandigny tegna karakory ianao isanandro, karakory tokantragnonao, mba misy fofona manitra ve, mba milamina ve, satria io fiainantsika isanandro zany efa faritan'io zany ny ara-panahitsikany. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen. Amen na fandroany Jesosy anova io fofona hoentinao io. Alléluia. Alléluia. Ny fofona koa dia communication izy io, communication spirituelle. Misy fotoagna zanakanay koa zazandragnonay koa zanakanay koa. Misy fotoagna zareo rehefa miditra amin'ny chambre anay koa tsisy mampotsitra ranomagnitra, tsisy magnisy ranomagnitra, tonga dia misentir zay maman ozy zareo karaha maregny fofony parfum Joël Francis Tatou aketo zany. Joël Francis Tatou antsika le prophète taty tamintsika nanokana fiangonana. Fofona ranomagnitra io boko spécial be zay. Anao zany mba mi-identifier hoe ino agnaran'ny ranomagnitra anazy zany fa tsy hainao araha tegna magnitra tegna tsara e. Dia misy fotoagna zareo miditra an-dragnonay koa miteny an'izany, maman misy fofony parfum Joël Francis Tatou keto zany a. Io olona tenenin-jareo koa mihitsy tsy olona fatifatany fa olona grand amin'ny ara-panahy. Tonga dia assuré zany fa misy présence n'Andriamanitra akeo, misy fagnan'Andriamanitra akeo. Indraindraika atsika reo a tsy hainao hoe manakory zany, anao tsy magnisy ranomagnitra, anao tsy avy nitakosokosina amin'olona nikasikasika raha magnitra. Fa misy fotoana tsy haiko anareo fa afisendran'izany fa misy fotoana atsika tonga dia maregny fofon-draha magnitra mandalo zany. Tadidino fa présence na fanahy igny. Ary misy olona sasany ara sanatry ny vava tsy ho amintsika keto le izy a. Maty zao le faminy, fa izy mbola tsy naregny hoe maty faminy io, fa izy an-tragno ake mbola tsy nahazo information hoe maty le faminy, fa misy fofona n'igny olona igny regny. Dia après quelques minutes izy na quelques heures izy mahazo appel iry ano ange ka maty, satria le fanany zany nandalo takeo hoe ato za fa magnano bebe anao za efa andeha. Ary maro aminareo surtout tsy haiko aty fa surtout ambolo madinika ry agny moko zany sasany rehefa mivavaka mbola tsy ake papa mipetraka izy tsy miasa aloha hivavaka zany aby. Sasany midôla telefôna, sasany ndraika mifantoka be, famantaranjareo fa hoe tonga papa, fofon-dranomagnitra anazy vao mbavady ary mibogna aty amin'ny altara aty. Marina raha teneniko zegny sa tsy marina. Dia tonga dia miteny tonga zany ery papa, satria misy fofona magnaraka anazy. Okany mba ho isy fofona tsara koa magnaraka anao manomboka niany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Ka ny fofona zany a dia zavatra anankiray identifiena anao any amin'ny tontolo ara-panahy. Raha hoentigna an-danitra zany zao le fanompoana nataonao hatramin'izay, mba tegna afaka fantarin'Andriamanitra aveo fa iry anina zany satria zany fofony fanompony. Amin'ny fotoana atsika reo a miresaka amin'Andriamanitra, ohatra anatin'izany mivavaka, magnano fanatitra, tadidy fa misy anitra igny zavatra ataontsika n'igny. Dia antanio le akaikinao mba azonao antoka ve hoe raha jiaby nataonao hatramin'izay ka nisy fofona magnitra niakatra tan-danitra hoe. Le zavatra hoe hitanao ara-maso be zao igny nisy raha niakatra, fa monde ara-panahy zany teneniko zany. Jerentsika i Kaina sy Abela rehefa nagnano fanatitra. Nagnano fanatitra i Kaina sy Abela, neny Abela zanak'ondry nalainy, fa neny Kaina légume nalainy.
atsika rehefa maregny fofona brochette tsara ary mahay fofona brochette zany karakory hena rehefa atono atsatsika amin'afo mangitra sady midofaka mihitsy emboka an'igny dia karakory carotte na pomme de terre na haricot vert dorana amin'ny afo atono fa Andriamanitra rehefa naregny fofona ny fanatitra nataony Abela satria magnitra be le fofona nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony. Fanontaniana mipetraka aminao niany zay zavatra rehetra nataonao hatramin'izay tamin'ny fanompoanao ny tompo ve mba tena ankasitrahan'Andriamanitra, mba nitondra didin-kazo mampofona ho an'Andriamanitra ve igny zavatra igny, satria any amin'ny monde ara-panahy zay ny amantarana anao io. Ohatra anazy zao raisiko aminazy za zao vadina pasteur, ny fanompoko amin'ny mahaplace mahavadina pasteur anazy zay ve nitondra fofona manitra teo anatrehan'Andriamanitra sa tsy nitondra, satria zany identifien'Andriamanitra anao hoe rehefa regnin'Andriamanitra aza sura fa fofona tsara ny ana niakatra akagny zay Andriamanitra zany rehefa hijery ana agnatitra valim-bavaka ho ana izy dia le fofona ny tandrinesany. Zany ozy izy misy fofona ny azora magnitra be zany, ho aminao koa ny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ny amantarana anao any amin'ny tontolo ara-panahy dia ny fofona hoentinao. Ary atsika rehetrarehetra reo na samy mivavaka atsika kato na samy magnano asa fanompona atsika kato, zay ihany ny agnavagnanao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Alleluia. Ny fofona ihany no amantarana anao. Manomboka niany atsikany zay zavatra rehetra ataotsika dia ataovy amin'ny fo. Aza atao hoe te ho hitana mpiandraikitra zany, te ho hitany pasteur zany, te ho hitany rianina zany ty asa fanomponako ty. Faranao mbola magnano asa fanompoana ka te ho hitan'olona dia efa azonao ke zay valipitianao efa hoe mifegny rô izy igny, mahafana rô izy igny, mirehetra rô izy igny, dia efa zay zany le valipitianao. Fandana ataovy amin'ny fo ho an'Andriamanitra ny agnanaovanao anazy. Amen. Tenely akaikinao amantarana anao io hoe fofonanao amin'ny tontolo ara-panahy hoe. Anao mety mieritreritra zany ka magnisy ranomanitra marobe za isaka mivoaka e. Tsy regny le mikonty fa ny fanompoana an'Andriamanitra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ka amin'ny tontolo ara-panahy zany misy valeur be io fofona io. Tena manan-danja be io satria zay ihany no mahatonga ny zavatra anankiray ankasitrahana hoe miakatra amin'Andriamanitra ve ny zavatra nataonao. Ny fofona koa dia misintona zavatra hoeo amin'ny fiainanao. Jerena zao ohatra raisiko misy fako maro be dia ino raha voasintona ny fako io? Lalitra, voalavo, raha tsy milamindamagna jiaby regny alika mandeha mitsindroka akagny, satria le fako misy fofona membo. Ka anao zany raha amin'ny tontolo ara-panahy misy fofona membo, tsisy raha manjary raha tonga aminao io, tsisy raha milamagna zany raha tonga aminao fa karaha raha fahoany fo. Ny fofonanao miatire zavatra mandeha aminao. Alleluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Fara tsara kosa ny fofona hoentinao dia mitsitona zavatra tsara koa igny. Magnoarane maregny fofona magnitra be anao na le mifadiana regny maregny fofona sakafo tonga dia surtout na fadiana lavalava zay na regny fofona sakafo magnitra tonga dia atirenao ohatry hoe te hihinagna an'igny zany. Dia te zay que misy raha magnitra be zany.
satria ny fofona tsara misy tonga zavatra tsara koa amin'ny fiainatsikany ka misy zavatra zany amin'ny fiainatsika reo tsy mila angatay, tsy mila angatanao, tsy mila mitabataba aby ianao mangataka anazy amin'Andriamanitra, fa rehefa miakatra any an-danitra ny fofonanao ka tsara midina ho azy zavatra angatanao. Ho aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy, le zavatra angatanao hatramin'izay ho ampidinin'Andriamanitra tsotro zao amin'ny fiainanao io amin'ny anaran'ny Tompo. Amaky Baiboly tsika ao Genesis 8. Genesis toko fahavalo andininy faha-raika amby folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia nandreny anitra ankasitrahany Jehovah, dia nandreny anitra ankasitrahana Jehovah ka hoy izy tampony: tsy hanozina ny tany intsony aho noho ny amin'ny olona, tsy hanozina ny tany intsony noho ny amin'ny olona aho. Ty tantara tia i Noaly avy nandalo safo-drano, dia rehefa ritra safo-drano dia nagnano fanatitra Andriamanitra, nagnano fanatitra i Noa azafady, nagnano fanatitra Noa. Dia rehefa vita le fanatitra ny Noa, dia io le tenin'Andriamanitra hoe naregny fo, naregny hanitra ankasitranony Andriamanitra tamin'le fanatitra nataony Noa. Tegna regny hoe magnitra be, tegna nankasitrahany zany ny fanatitra nataony Noa. Dia tonga dia nidina teny faminaniana hoe tsy andringana ny tany intsony hony izy. Ho aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy andringana anao intsony Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, fa ataovy azo antoka ankasitran'Andriamanitra ny fanatitra ataonao. Misy karazana fanatitra marobe. Mitodika aminareo louange manokana za niany. Anareo mitarika olona miankoka sy midera, mitondra ny olona ao amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Manomboka androany aza atao fahazara, fa andana ataovy mba hoe tena ankasitran'Andriamanitra ny fiderana ataonareo. Ataovy izay moyen rehetrarehetra ho ankasitran'Andriamanitra ny fiankofana ataonareo, satria anareo mipetraka amin'ny plasin'le anjely naonga. Tahiny tomponareo. Tegna assure mihitsy hoe tsy fahazarana ny agnanaovako an'ity, tsy fahazarana ny itsanganako aketo sy ny andizako aketo, fa ataovy azo antotra hoe nankasitran'Andriamanitra ve ny fanatim-piderana sy fanatim-piankofana nataonareo. Fa raha ankasitran'Andriamanitra ny zavatra ataonao, misy zavatra tonga ho azy tsy angatahiny. Maro amintsika reo magnano fanatitra izy, hagnano fanatitra vola teneniko aketo manome vola izy ampiangona, za hagnano ampafolo karena, magnano fihetsiketsegna be mihitsy izy agnatina fanompogna. Tadidio fa misy amin'izy ireo tsy ankasitran'Andriamanitra dia lasa karaha magnome ny arogna io fogna anao, na magnome tragnom-piangonana aty. Anao mieritreritra namenao an'Andriamanitra igny zavatra igny, izy igny nefa indraiky tsy tonga aminanjy any, tsy ankasitrahany, satria ny toe-ponao mbola tsy milamy. Antany aho olo akaiky nizovy zao hoe mbola olo alanao amin'ny andro ake io. Manomboka niany aza atao fihetsiketsegna be ny fanomponao. Atsika rehefa mivavaka, magnano tombavaka, fanatitra ho an'Andriamanitra igny. Tsy abetsaka iny ka petsipetsika anao mivavaka anao ankasitran'Andriamanitra anao, fa anao mivavaka ve tegna avy agnatin'ny fonao le izy, mba tonga n'izy io ho ankasitran'Andriamanitra. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Jere zao agnaty Baiboly akao misy mihitsy hoe nisy olona raika sendra Jesosy tamin'ny tempoly dia misy olona raika andeha hagnano fanatitra. Dia ozy izy tamin'ilay olona andana aloha kozy ianao mihavana amin'ilay olona manana ady aminao zay avoanao mandrotsaka ny fanatitra, satria verimaigna volatsika alatsika am-piangonana ka tsy azahoantsika valiny igny, ko mbola misy olona manana ady amintsika any. Mba ntanio ilay olona akaikinao,
le olona nangalabadinao efa navelanao elo ka va antanio izy very foagna vola latsika koa tsy ankasitran'Andriamanitra io raha mbola maloto fonao amin'igny olana angalabadinao igny tahiny tompontsika rehetrarehetra satria ambony tany zay raha farany raha tsy zakantsika vehivavy dia igny côté raiky igny tsy avy mihitsy atsika indraika maila heloko sasany mbola magnome paquet mandefa mifanoratra message mbola paquet be mihitsy tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ny fanatitra rehefa magnano fanatitra anao ka ankasitran'Andriamanitra misy zavatra tsy angatanao fa tonga ho azy ary tsofoko rano ninina fahasoavana efa nomanin'Andriamanitra anao hidina ho azy amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy fa zao ataovy clean tsara cœuranao koa ataovy madio tsisy pentina aza asiana fankalagna olona dia raika mihitsy mba antania koa le olona akaikinao le olona fantotranao fa namosavy anao igny ve nagnano raha hafahafa taminao hoe mbo fa navelanao heloka hoe manomboka ny antsika mila mandini-tegna alohany andeha vavaka mba hatonga ny vavaka sy fanompoagna rehetrarehetra ataonao anaty fiangonana hoanitra ankasitran'Andriamanitra ataovy madio loka fô koa mbola tsy madio fo aza mandeha ty mihitsy loka fa perte sady lany fotoagna lany frais lany fanatitra tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra jerengany ny fivavaka Davida mpanjaka ao amin'ny Salamo 141 vakitsika vetivetiny Salamo 141 Salamo 141 andiny faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy oka ankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didin-kazo manitra ny fivavako ary toy ny fanatitra riva ny fanandratako ny tanako oka ozy izy ankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didin-kazo manitra ny fivavako teto Davida mpanjaka tegna nangataka tamin'Andriamanitra ny supplie tamin'Andriamanitra mihitsy oka re mba ankasitranao mba ho manitra eo anatrehanao ny fivavako mba impiry anao ny vavaka mbo nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba ankasitrao Jesosy fivavagna anaty ninao matetika raha manahirana anao migny asanao say fa anao tsy miasa lomo raha manahirana an'Andriamanitra mila miova tsika manomboka niany amen amen nangataka ary tegna ny angavan'Andriamanitra mihitsy Davida mpanjaka teto hoe oka ozy izy mba ankasitranao ny fivavaka mba ho didin-kazo manitra ivavaka ataotsika io koa zany mety ary possible be zazy ho lasa didin-kazo manitra eo anatrehan'Andriamanitra manomboka niany anao rehefa mivavaka ataovy zay ankasitran'Andriamanitra ivavaka anao io teneny akaikinao tsy intérêt-nao personnel fo ataonao mamindamina vavaka anao agnatin'ny adiny raiky atsika moko rehefa mivavaka Jesosy ho avy faravolagna hofan-trango ery microfinanceko ivadiko ino koa fidirana mpianatra ino koa raha maresaresaka va izy te nenao fo fantotranao fa tsary nisy vavakanao ka mba nisy nen'Andriamanitra na dia kely dia ozy n'Andriamanitra avao koa mitandregny vavakanao mbola tsisy tsara be raiky ty fa vilaiko akao maloka izy fa une fois anao ke mivavaka ka ankasitran'Andriamanitra mba mivavaka anao miasa aloha amin'Andriamanitra mba miasa aloha anao ino ma zegny raha tian'Andriamanitra ataoko ty ho hitanao fa tonga ho azy raha jiabijiaby ho isy famatsiana magaga ataon'ny tompo aminao mba impiry anao mba nivavaka ho an'ny fanan'olona mba ho vonjena anao mety tsy havita hitondra aloha sy andeha hitety tanàgna agnano évangélisation fa nivavaka ataonao kosa mba amin'ny fotoana anao mivavaka Jesosy mba jereo le olona mbola tsy mivavaka regny amin'indrao fo
ankasitran'Andriamanitra vavaka karan'izay. Fa tsy nenao fogna fa tsy vady koa Jesosy tady vola koa nenao fogna. Manompoka niany zay rehetra fanompoantsikany. Tsy haiko ino fanompoana ataonao am-piangonana akato. Ataovy azo antoka fa magnitra iny miakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Ny fofona koa dia mikalifie anao amin'ny tontolo ara-panahy. M'identifie sy tamin'ny voalohany fa mikalifie. Anao zany tegna ataon'Andriamanitra miavaka mihitsy anao rehefa ankasitrahany ny zavatra hoentinao. Atsika zao mahafantatra amin'ny fiainantsika amin'izao misy ranomagnitra tegna hoe vrai marque. Misy ranomagnitra rehefa ataonao na dia sasagna raha ilambanao tsy afaka le fofona fa mbola magnitra fogna satria vrai. Oka anao mba ho vrai koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ka na ino raha misy ake anao tsy mihetsika satria ikalifienanao igny. Fa misy ranomagnitra adiny raika izy dia efa afaka fofona. Satria le ranomagnitra adiny raika afaka fofona regny copie regny fa tsy le authentique regny copie. Metezanao niany mba ho lasa vrai eo anatrehan'Andriamanitra. Amen na? Alléluia. Ka io fofona hoentinao zany hoentin'Andriamanitra ikalifienanao amin'ny tontolo ara-panahy tegna hoe vrai marina ty. Ny ranomagnitra tegna vrai na mba andro raika io tsy afaka aminao ke fofona. Na dia nandeha taizanao ny fagnosikosina tamin'ino anao dignerana be anao tsy afaka zany fofona io fa magnitra fogna anao fa tsy masisy dignitra mihitsy. Satria vrai le izy ary ny zavatra vrai tompoko dia lafo vidy. Zany mahatonga anazy hoe qualifié. Jereo zao misy ranomagnitra ataoko hoe ina moa zany zao ranomagnitra. Za tsy dia mahay loatra zany. Za hatraminazahoako an'ity fampianarana ty za taloha tsy tia ranomagnitra fa za zao tia satria haiko hoe misy dikany kaiky ranomagnitra fa tsy raha zay gesten'olona fogna izy io. Jerenarena zao le ranomagnitra vrai tsy hitanao amin'ny sisisiny zany igny. Tsy maintsy anao am'le botika haut de gamme. Mba magnoarana ianao maraigna fantarinao tegna parfum vrai zany mandehana anao passion beauté à bazary be eo. Ny vrai amin'ny tsara misy latsika ny 2 millions francs. Mandehana anao amin'ity parfum ry agny anao mahita le vrai satria agnaty botika haut de gamme le izy. Anao koa ny manomboka niany hoentin'i Jesosy agnaty botika haut de gamme zany. Izy io bako problème atsika ndraikindraiky miherin'ny tegna. Atsika na dia andeha mitany karan'iregny matahotra tsy raha mampigadra miditra koa. Mba hindoso amin'ny raha tsara osy papa zay tongotra atsikany satria fandehanana akagny misitona i raha tsara io. Fa jeremy parfum vidinao amin'ny be kapa sy abazary kely io tsy mitovy mihitsy satria hitanao na dia le botika be kapa fogna efa sahotikotika be zay mitsofotra koa. Marina raha teneniko zany eo. Mandeha be kapa anao misisika magnano an'igny aby mandeha. Ientana misavoritaka tsy hainao kapa marobe keto ino marobe keto. Teneny le akaikinao ny fofona hoentinao hoe mikalifie anao hoe. Alléluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Oka anao mba ho kalifie manomboka niany. Tsy hoe amin'ny tontolo ara-nofo agny amin'ny tontolo ara-panahy mba ho kalifien'Andriamanitra anao. Ataony miavaka anao manomboka niany amin'ny anaran'i Jesosy. Tadidio nefa fa ny fahotatsika no mahatonga atsika mitondra fofona memo.
mahatonga atsika tsy ankasitran'Andriamanitra ny fanompoana ataotsikany. Misy ny sasany manompo an'Andriamanitra izy fa ifahotagnany tsy avelany mihitsy. Manompo an'Andriamanitra izy, tonga ampiangonana izy, mivavaka izy, magnano fanatitra izy, magnano ampafolo-karena izy. Fivadin'olona io tsy avelany. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia jerenao amin'izay zay raha mba tiany atongavana, zay raha mba iriny, tsisy tonga aminazy mihitsy satria Baiboly mihitsy miteny ny fahotantsika ozy izy no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ka tsy mahita ananjy atsika. Ry zanaka malala, rahavavy malala, ranadahy malala, ialao fahotana. Satria amin'ny fotoana anao manota igny fofona membo, mifofona ny fahotagnanao igny ny miakatra mandeha amin'Andriamanitra. Dia tonga dia atsika takeo, za takeo miteny hoe rehefa fofona ho membo tonga dia mampiala olona. Atao ve nisy sagnatria ny vava nisy fofona membo ny atokotany areo, tsisy ty andalo ake olo jiaby satria membo. Ka raha io fofona membonao igny hiakatra an-danitra milefa Andriamanitra tsy izy raika ty teneniny. Teneny mihitsy le akaikinao, miala amin'ny fahotana mbola sitrisitrikanao io e. Izy io mety tsy hitany mpiara-mivavaka aminao, izy io mety tsy fantanery pasitera, fa izy io nefa hitan'Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy anao zegny tany jiaby mboanao ko tsy hitan'Andriamanitra zany. Hitany anao misy caméra be, misy jumelle anao isan'andro isan'andro. Miala agnatina fahotana. Raha tianao zany ny fanompona rehetrarehetra ataonao ho ankasitran'Andriamanitra, miala agnatin'ny fahotana. Fa amin'ny fotoana anao miala agnatin'ny fahotana dia zay fanompona rehetrarehetra ataonao lasa didi-kazomanitra ho eo anatrehan'Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 5. Apokalipsy toko 5 andininy 9. Apokalipsy toko 5 Peti. Apokalipsy toko 5 andininy 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra 20 ny ankohoka teo anatrehany zanak'ondry, sady manana lokanga sy lovia volamena feno didi-kazomanitra izy, dia fivavaka ataon'ny olona masina izany. An-danitra koa zegny misy anjely koa mandigny vavaka ataotsika ty dia agnatina lasety volamena olo misy vavaka ataotsika an'io. Tsy za miteny an'izany fibaiboliny vakitsika takeo averiko ndraikany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra 20 dia miankohoka teo anatrehany zanak'ondry, sady manana lokanga sy lovia volamena feno didi-kazomanitra izy, dia vavaka ataon'olona masina izany. An-danitra koa zany misy lasety volamena ipitrahany vavaka jiaby ataotsika avy ambony tany aty. Misy lasety volamena koa dia akao zegny vavaka ataotsika avy aty, akao izy mikajy. A condition fivavak'olona masina ozy. Ny olona masina zany olo tsy midôladôla fahotana. Olona masina zany olona voatokana nanokatena ho an'Andriamanitra. Ka raha tianao fivavakanao mba ho tonga agnaty lasety volamena an-danitra agny zany, andana miala agnatina fahotana. Satria ny fofona hoentinao no ikalifienanao amin'ny ara-panahy. Rehefa hitan'Andriamanitra ivavakanao hoe mangitra, tsisy pentina, tsisy fahotana, anaty lovia volamena izy mipetraka,
dia io nefa rehefa amin'Andriamanitra agny rehefa hitany agnaty lasety ananjy akao tsy maintsy araisiny andraikitra amin'io mitsodrano anao za fa ho raisin'Andriamanitra amin'izay ny andraikitra ny eo amin'ny fiainanao ninninona raha mba tadiavinao amin'ity vôlagna ty haiko tsara fa amin'ny herinandro ambony faran'ity vôlagna ty fa Andriamanitra mbola afaka miasa ka ninninona zavatra mbola nitadiavinao nandritra nyity volany fanavan'Andriamanitra ty mety mbola mitenanao tsy hitako aby hoe ina me zany raha niavaka taminay io herinandro farany io ataon'Andriamanitra miavaka tsisy karan'izany fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen amen tahiny tompontsika rehetrarehetra ka ataovy azo antoka amin'ny fiainanao fa misy fofona manitra fogna mivoaka agny amin'ny tontolo ara-panahy io fofona hoentinao io atonga anao voaprotege tsy azo ny fahavalo kitiny satria ny raha tsy manjary sy ny raha tsara tsy afaka miaraka mihitsy ka amin'ny fotoana anao rehefa mandeha anao mamoaka fofona manitra ifampisaviana ataon'olo mipitipitika agny iloza kasain'olona atao aminao mipitipitika agny i raha jiaby tsy manjary tsisy makasika anao sa voaprotege anao ho aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen na manomboka androany anao mandehana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra aza mivilivily mihitsy fa mandehana mahitsy zay fahitsina zay fahamarinana efa nataonao teo anatrehan'Andriamanitra hatramin'izay andana tohizo ary ampitombohy mihitsy raha azo atao fandroany Andriamanitra anova tantaram-piainan'olona maro ary raha manapa-kevitra anao niany hiala amin'ny fahotana io ho hitanao fa zavatra rehetra ataonao manomboka androany dia ho feno voninahitr'Andriamanitra mba inonao ve zany tiako ianao amin'izao fotoana zao hitsangana dia hivavaka tsy fantako hoe inona fahotana mbola iainanao agny amin'ny sitrisitrika tsy fantatr'olona agny anao tompony mahay anazy mangatanao niany amin'Andriamanitra mifonay eo anatrehan'Andriamanitra anao niany Jesosy malalo hoe tegna mifona za dia ataovy moramora vavaka anao sy be kiregnin'olo mariny anao le raha nataonao za hoe mbola magnano an'izao tany isao mifona za satria tiako hoe Jesosy niany mba hiova amin'izay ny zavatra magnaraka anazy tiako hoe manomboka niany Jesosy tsy ho za tsony le olona mora lavo amina fahotana tiako Jesosy hoe na dia tsy mangataka zavatra za niany fa ho arotsaka anao fiainako satria fantatro fa ho ankasitranao amin'izay hoe ny fofonako ho ankasitranao amin'izay ny fanompona ataoko asan-drato ara ny vavaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy ray masina tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay ny amin'ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao misaotra Jesosy fa miteny aminay anao androany tonga eto zay Jesosy androany iseho eto anatrehanao mifona zay Jesosy ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetrarehetra mifona zay Jesosy ny amin'ireo tsy famendrehanay ninina Jesosy mbola fahotana mbola iainanay tsirairay avy reto nefa tsisy mahafantatra fa zay tompony any mahafantatra anazy mifona zay Jesosy amin'ity androany ty mangataka famindram-po mangataka famelan-keloka avy aminao tiako Jesosy raha mba tena hovanao tanteraka ny fiainan'ireto zanakao reto tiako Jesosy mba tena zay rehetra ataony mba ho didikazo manitra hoe ho anatrehanao ovao Jesosy amin'ny fiainany tsirairay avy tahio ny fiainany tsirairay avy mety mbola nisy fofona membo izy Jesosy tao anatina fahotana fandroany izy Jesosy hifindra toerana hitondra fofona manitra amin'izay izy ary hiatire zavatra maro eo amin'ny fiainany zany fofona hoentiny zany tsodrano an'izy ireo za Jesosy ho tahinany eny fiainany ho isy vola be ho azony zay maniry tokantrano azo tokantrano zay te hananjanaka hananjanaka ary ninina Jesosy zavatra mba iriny nefa indraindray tsy voatony ny vavany androany Jesosy anovany tantaram-piainany ianao manaova fahagagana ndraika anao niany Jesosy mankasitraka ray eo anao zava-baovao anao zava-baovao
fiainako Jesosy tiako raha tena ataonao fonao tanteraka zany hira zany maniry fatratra anao androany nanaovan'Andriamanitra zava-baovao ny fiainanao tena atao avy amin'ny fonao zany hira zany fa ho hitanao fa ho hisy zava-baovao ataon'Andriamanitra tsy hitovy tamin'ny teo aloha tsony ny fiainanao manomboka androany efa lasa ny zavatra taloha izy ny tenin'Andriamanitra fa indro tonga vaovao izy ho hisy zava-baovao zavatra zay tsy eritreretinao kory tonga amin'ny fiainanao ambadika nyity fotoana androany ty avereny anao zava-baovao anao zava-baovao efa lasa ny zavatra taloha fa ho vaovao reo manomboka androany tsy mitovy zay niainanao hatramin'izay tsy ny fidiram-bolanao manomboka ny any ho hisy lalana ho sokafon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy tsy toy ny teo aloha tsony ny hery hoentinao hanompoana an'Andriamanitra manomboka androany fa ho tafian'Andriamanitra hery ianao manomboka androany hiazakazaka anao andeha anao anidina anao tsy ho reraka fa ny herin'Andriamanitra miaraka aminao mitsodrany za manomboka androany nizaniza manana tokantrano mikorontana ho avaozin'Andriamanitra ny fitiavana voalohany zany amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany ny fiainanao mandresy anao ary misy famantarana sy fahagagana ny fiainanao manomboka androany mba nehoan'Andriamanitra fa ankasitrano ny fanompoana nataonao hatramin'izay anisy famantarana sy fahagagana ny fiainanao Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy te tanana mafy sady ora koraka antsika ho an'ny Tompo. Alleluia.
misy olona manana anarana todosoa zany aketo tsisy wow misaotra Jesosy todosoa agnarany izy tsy fantako fa za raha tokony antany misy olona manana agnarana todosoa zany aketo ny ano Jesosy agnasitrana anao marary anganao a dia manahoana anao zao misy raha mandehandeha agnaty kibonao ko ny ano Jesosy agnasitrana anao fotoananao ny any izy ty za tsy manontany anazy hoe marary anao dia marary izy avy nararyseka maty fa za antragno ary maregna agnarana todosoa dia kiboko nagnotikotika tsy haiko fandrabesagna ananjy ndraiky dia zany afaka hoe manontany anazy hoe agnaty kibony akao misy raha marary ny anaran'i Jesosy a no ametrahako ny tanako a tonoko zay famisaviana napetraka n'olo anatin'ity kibo ty tsoako zany amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny herindiakapoka agnasitrana ary tsy mahazo mandehandeha amin'ntsony zany fa sitrana izy Jesosy koa agnasitrana anao ny any amin'ny anaran'i Jesosy amen dao atainy tompo mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay dia mbola misy raiky za niditra tampiangoloka hoe mahita soratra za amin'ny carreau i Félicie izy misy an'izany koa akato tsisy eo agnao amin'ny en direct misy olona manana agnarana Félicie zany tsy eo zany izy dia tahiny tompo Félicie raha hitako amin'ny Félicie zany mandeha amin'ny gaby amina banque regny izy a amin'ny fisotomagna vola électronique regny maro mirotsaka be karan'igny sy vola aminazy maro izy ake zany io e tahiny tompotsika rehetrarehetra ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany saotra Jesosy efa miasa ianao ary mbola hiasa mandrakizay asandrato ara nivavaka anao amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy a voninahitra dera laza mandrakizay teo anao irery any saotra ny amin'ny fanatrehanao ny amin'ity toerana ty a saotra ny amin'ny fiasanao ary saotra fa mampiasa ny mpanomponao anao Jesosy za Jesosy tsy tanteraka za tsy mendrika fa za kosa manaiky no ampiasainao mbola vonina za Jesosy no ampiasainao a ataovy zay tianao atao saotra ny amin'ny teninao a voninahitra dera laza mandrakizay Jesosy dia ho anao irery any amin'ny anaran'i Jesosy amen tia tanana masitsika dia afaka mahazo toerana atsika zay ny fotoanantsika androany maraina misaotra ny tompontsika fa tanteraka iny fotoana androany dia azadiny fotoanantsika après midi fa mbola anome zavatra vaovao anao ndraika to arivantsika a hianatra ny amin'ny voalohany teraka amen ampahafantarana anao zany sekrin zany hoe voalohany teraka zany dia raha anao mananjana karambazonao atao ihany a ataovy tonga ke zany ka anao talagn'olo ariva na talagn'olo viavy io a na talagn'olo lilahy io zay premier né rehetrarehetra raha azonao atao ihany ny atongavany aketo ampiangona fa hivavaka ao anazy tsika tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra amen raha vonina ny fanatitra anao dia anomana fanatitra tsika ny ataontsika ny fanatitra dia asandrato ara ny fanatitra anao fa hivavaka tsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a mankasitraka anao zany amin'ny fahasoavanao misaotra Jesosy fa voatahy zay te tamin'ny alalan'ny teny a androany koa zay Jesosy ankatony teninao a anolotra fanatitra ankasitrao Jesosy mifanatitra zay ataonay a manaova fahagagana ianao ary tahio ny fanatitra Jesosy a mba tena ankasitranao ary andraisanay valipity avy aminao zany misaotra dada malalo
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tatazantsika ny fanatitra dia raha mety azafady kely tsy haiko anareo mety efa nanomagna hira fa ataovy le ireo manoatra ny mpandresy dia anatin'izay tsika hitsangana tsika noritra fanatra sady andio an'ny tompontsika satria igny victoire ny soratra takegny tsy mandehandeha foagna igny tsy maintsy maro ijoro vavolombelona amin'ny herin'ny any ary nenao mety tsy amin'ny herin'ny any fa après midi nao fa hitsangana aketo tahiny tompony ianao. Eza le tia-tananao an'ny tompo mandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy ijoro vavolombelona keto anao amin'ny anaran'i Jesosy
tahiny tompontsika dia izay ny fotoanantsika androany a mihinjafany sakafontsika koa zay efa vonona dia azadino fotoanantsika androany ariva amin'ny rosasany a ataovy azo antoka raha mbola azonao atao ihany a hoeto aketo zany kanao talagn'olo na viavy na lehilahy fa hitsodrano anazy tsika androany ariva dia ara-pitso maraina misy maraim-baovao a any ambolo madinika ny fotoanantsika tsy miova talata sy laka misy mandraigna vavaka sy délivrance a misy aketo misy any talata riva fotoam-bavaka agny ambolo madinika tahiny tompontsika rehetrarehetra dia hofananatsika ny vavaka amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe o masina eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny eny an-danitra meo anay izy anasazaanay ary mamelany eny kay tahaka ny aman'izay mefaka zareo fahasoavana ny akaikinao a anaraka antsika amin'ny fahasoavana bible tahin'Andriamanitra